hoe mahatsiaro tena ve ianao fa ianao no anafoana zany ady eo amin'ny hery taona ny fotoana izay. Ny valiny dia tsotra tsy gasikara no anafoana zany fa ny vahoaka malagasy. Araka nambarako teo dia fitarinana ihany ary anisan'ny medivako hatramin'izay ny ady amin'ny culte de personnalité izay fomba fanaovana politika tsy niova hatramin'izay teto Madagasikara ka tsy gasikara misy sorateny anavitra ny Madagasikara fa raha resy lahatra ny vahoaka dia ny vahoaka no anafoana an'izay adina politika eo amin'ny hery anankiroa izay. Ny mahakasiky ny fanambarana nataon'ny Gasikara Fensoa no hozaraintsika eto. Namory ireo mpanao gazety, fa indrindrindra ireo mpanaradia azy, vahoaka izay andambosiny no naneho ny hevitry mahakasika ity raharaha politika amin'izao fotoana izao ity. Ary mihazakazaka manko amin'izao satria ho avy ny fifidianana ben'ny tanàna. Ary amin'izao fotoana izao ihany koa isolombavambahoaka Gasikara Fensoa nanangana zany hoe mouvement Gasikara mba hialana, mba hiadina amin'ireto antoko politika faran'izay matanjaka ataontsika hoe TGV tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina Amperinasa sy filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana izay mitariky ny antoko timo. Araka ny analyse politika tsotsotra dia hiady ary hanohitra satria zareo ireo efa niady mandritra ny 50 taona 20 taona koa mitondra rivo-baovao na hery vaovao hoy izy Gasikara Fensoa amin'izao analyse politika tsotsotra zao, ary hasehatra hatrangana izany mouvement Gasikara Fensoa zay manerana ny boriboritany voalohany hatramin'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo. Koa izany ihany koa iantsoy ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary haparitaka manerana ny nosy ity mouvement Gasikara izay atsangany ity. Misy ketrika miainga vaovao amin'izao fotoana izao ary maneho hevitra manko etsan-dany ireo mpanohana ny fitondram-panjakana fa miady zao ny mpanohitra nefa kosa Gasikara Fensoa dia indépendant nanomboka tamin'ny ny fidianana solombavambahoaka. Ary maneho hevitra ihany koa ireto mpanohitra to handeha hitongilana amin'ny fitondram-panjakana ve ity Gasikara Fensoa ity moa ve misalasala zao ny saribem-bahoaka ary manana vinavina mety hilatsaka ben'ny tanàna ve Gasikara Fensoa mahazaka an'izany ve izy. Nefa kosa ny etsan-dany ireto mpanohitra fitondrana tokony handeha aty na hoe tokony malaky loatra no entiny Gasikara Fensoa na any amin'ny mpanohan'ny fitondrana ihany koa manao an'izay hoe na ny vahoaka amin'ny ankapobeny manao analyse hoe malaky kokoa taitaitra kokoa Gasikara Fensoa ka nahatonga anazy namory ary nampiantso mpanao gazety ka mihazakazaka manko araka tenentsika tao zay ny raharaha politika. Ary izay ihany koa no zaraintsika eto ka izany no famahofaho ny resaka amin'ny vahoaka malagasy koa izany ihany koa afaka nozarentsika eto koa andao ary hojerentsika zany fanehoan-kevitra sy fanambarana nataon'ny Gasikara Fensoa izay. Ary misaotra antsika hatrany miheno ary mizara antsika rehetrarehetra azadiny miabonena manao zay manao komantera afahantsika mahatsara zavatra izay. Miarabantsika rehetra namana mpanao gazety sy ireo makasitraka indrindra tompoko amin'ny famalinany antso miarabana rehetra Tongasoa, miarabana ihany koa Tongasoa Andriamatoa sy mpanohaka Gasikara Fensoa. Toy izao ary mety hosotry ny fandaharantsika ety am-piadoana dia misoavatrantsika amin'ny fanambarana izay ataon'ny solombavambahoaka. Manaraka izay fametrahana fanontaniana ao aminareo mpanao gazety entsika andamina azy dia raha ny fanontaniana ray isaky ny station anazy tsara arika fa malalaka tanteraka ny fanontaniana izay mipetrakareo na mikasika ny fanambarana androany na amin'ny raharaham-pirena. Mentsika ny Andriamatoa solombavambahoaka ny fitenenana Andriamatoa solombavambahoaka. Positra taona 2024 eto amin'ny Hôtel Le Pavé dia manao izao fanambarana izao ny tenako Gasikara Fensoa
Sombam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo sy reto ekipa mpiaradia amiko. Tomboky lahy sy tomboky vavy, foto-kevitra ny ijoroana ary mbola ijoroana hatrany ny hitondra ny fanovana amin'ny fomba fanaovana politika na ny pratika politika eto Madagasikara sy hitondra tsikelikely ny anjabriky mba anovana ny tantara ny Madagasikara, ny hoavy ny Madagasikara, fa indrindra ny fiainan'ny malagasy zay efa fadira anovana tanteraka ankehitriny. Io foto-kevitra io hatrany sy ny fanajana ny safidin'ny vahoaka amin'ny mahasoa-mavim-bahoaka ny Madagasikara tsy miankina no mibaiko ireo lalana rehetra ny zorana sy safidy tsy maintsy natao rehefa tonga teny amin'ny lampany antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza. Ankehitriny dia ambarako izao Gasikara Fenso sanajora ary rehefa natomboka teny amin'ny lampany antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza izany fanovana izany ka tsy mba ny tombotso manokana fa ny an'ny malagasy indrindra fa ireo vahoaka ny via tao amin'ny boriboritany fahatelo izay hatrany no notangovako hatramin'ny androany isika famesaka. Ambarabandoany fa malalaka tanteraka isika ary tsy manana patron afa-tsy ny vahoaka ireny ihany ny Gasikara Fenso eny amin'ny antenimieram-pirenena. Tsoka nefa ary inoko fahitanareo teny amin'ny haino aman-jery betsaka ireo tsy faly sy mitsanga ho mpanohitra mivantana any Gasikara Fenso mihitsy no io finiavana hitondra fanovana indrindra fa amin'ny pratika politika na ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara io. Akoatr'izay dia ny arahantsika nahita fa mbola lavitra ny lalana izay mila diavina raha tena hitondra rivo-panovana amin'ny fomba mampanao eny amin'ny antenimieram-pirenena isika. Fa na irery aza ao na ny joro manoloana ny maronisa aza Gasikara Fenso amin'ny ady atriana dia ery lehibe manosika ao an-dakosiko ao ny fahatsapako samy sehatra rehetra samihafa eny na any amin'ny tamadrotra serasera, tamadrotra sosialy, eny amin'ny fiarahamonina, eny manerana amin'ny Madagasikara mihitsy aza, fa indrindra ireo vahoaka izay mifidia tao amin'ny boriboritany fahatelo sy ireto ekipa rehetra manodidina ireto. Ankehitriny dia tsapako fa raha mikasa anitatra ny fomba fijery sy ny fanovana izay mikasaitsika tao, mila ambosisika, mila vadika hoery ny fanohanana efa aseho anareo amiko. Tokilasy toky vavy nanapa-kevitra aho miaraka amin'ireo tipa rehetra fa ajoro manomboka androany ny tambazotra lehibe iray antsoina hoe mouvement Gasikara. I Gasikara Fenso sy ny mouvement Gasikara dia mipetraka ho mpampitambatra na rassembleur ka iantsona ny olom-pirenena rehetra na pomba n'iza ianao taloha na loko inona ianao taloha dia antsona entana iara isalahy hitondra vahaolana ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Averiky any fa malagasy ianao vao manohana antoko politika. Io indrindra no foto-kevitra aseho amin'ny logo izay hitatsika mampitambatra ireo heverina ho loko politika rehetra misy eto amin'ny firenena
na loko inona ianao na loko inona dia antsona. Androany iverina ho an'ny malagasy fa tsy anompolona na anompo vondron'olona na anompo mpandrarana, indrindra fa anompo teratany vahiny. Noho izany ny mouvement gasikara dia misokatra ho an'ny rehetra, lahy, vavy, tanora, efa zokonjokony, antitra, miantso atsika rehetra izay manam-pahaizana, avaram-pianarana, miantso atsika rehetra mpianatra, miantso atsika rehetra mpandrarana, miantso atsika rehetra izay mila ravinahitra ny ivelana ny diaspora, miantso atsika rehetra izay mahatsiaro tena fa malagasy androany ka tompony Madagasikara dia andeha isika hivondrona. Miantso atsika mpandrara ihany koa izay mitovy foto-kevitra ho any amin'ny vahoaka hijery afa ny tombotsoam-bahoaka andeha isika hivondrona. Ary na aiza na aiza toerana misy anao eto Madagasikara dia indrindra fa itsika izay vonona ka mitovy fomba fijery, izany hoe mitsinjo ny tombotsoan'ny be sy ny maro irery hatrany, ary manana ny faniriana, ny anova, ny hoavy sy ny tantarany Madagasikara. Miantso atsika izay leo ny ady la politika izay misy ato amin'ny firenena, indrindra fa ady eo amina olona na vondron'olona na ery efa ho 15 taona mahery izay tsy mety mifarana hatramin'ny androany. Miantso anareo izay leo tofoka tamteraka amin'izany ady la politika zany, andeha tsika amoaka ny hevitra fahatelo na ny hery fahatelo mba anehoana fa ny malagasy no tompony Madagasikara, satria Madagasikara dia any malagasy ary ny malagasy any Madagasikara. Aveniko hatrany fa rehefa miaraka amin'ny gasikara fentrosoa dia tsy gasikara fentrosoa no tompona fa ny hevitra no tompontsika dia ny fanompona ny vahoaka malagasy. Hipetraka hopitarika fotsiny gasikara mba hialantsika amin'ny culte de personnalité izay fanompona olona foana eto amin'ity firenena ity, hialantsika amin'ny fanatisme ka na iza dia izany no mibaiko atsika. Fa androany gasikara fentrosoa dia hijoro pitarika amin'ny mouvement azy dia isika hiaraka entana, hiaraka hijoro ho an'ny vahoaka malagasy. Anisan'ny fomba fiteny tsy mba misy intsony manomboka androany no hoe izao na hoe ianao, fa ndeha ho avadikitsika hoe isika, satria iray ihany ny malagasy. Tsy tokony ho zarazarany ny ady la politika sy ny tombontso manokana intsony ity firenentsika ity. Andehantsika hitambatra ho an'ny Madagasikara ao anatiny izay mouvement gasikara izay. Io dia fomba efa ienanay sy reto mpiara-miasa amiko isan'andro ny fiantsony ny hevitra rehetra isika. Tsy isy intsony ny hoe iza dia avita navitra ny Madagasikara na izao irery no ampandroso Madagasikara, fa mino fa isika miaraka no ampandroso sy hitondra fanovana ho an'ny Madagasikara. Mareo aketona noho izany fa ilay gasikara ao anatin'ity mouvement gasikara eto ity dia tsy ny tena kivelively fa ilay Madagasikara tanindrazantsika. Mouvement gasikara na afoezina amin'ny teny hoe MG dia i Madagasikara izany. Maika andray andraikitra ny mouvement gasikara koa nanapa-kevitra ihany koa isika fa andray anjara feno amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna ho avy eto amin'ny tany blikany Madagasikara ary manerana ny nosy. Ny tanjona dia ny anakaiky ary iresaka amin'ny vahoaka ary hitondra an'izay hery fahatelo hiala lavitra amin'ny ady la politika, indrindra fa ny fifanandranana eo amina vondrokely anankiroa efa ho 15 taona mahery izay ampy zay. Ny tanjona ihany koa dia anendika ireo commune rehetra
manerana ny Madagasikara mihitsy ity mouvement gasikara ity. Marina tokoa fa tanjona sarotakalana mety ho ambony loatra aza hoy ny sasany, saingy misy latsaina izay efa netrehana ny fifidianana solo marom-bahoaka tao any boriboritany fahatelo dia ny hoe andao anomboka aloha. Ary raha antsika malala fa miainga amin'ny tsy misy isika, ny iray no lasa roa, ny roa no lasa telo, ary isika miaraka no havita andresy sy ampandroso amin'ny Madagasikara. Koa miantso ireo zay mety efa manana faniriny ny irotsaka ho candidat ben'ny tanàna, na koa tapa-kevitra rehefa nahare izao antso izao, na aiza misy azy, andeha ho atambatsika ny hery. Miantso antsika rehetra mba anambatra ny hery, andeha hiaraka lofo ho avy ny tantarany Madagasikara isika. Fa na tsy mikasa ny rotsaka ho ben'ny tanàna ihany koa aza ianao, fa etany ny fitiavan-tanindrazana te andray andraikitra ho an'ny firenena, resy lahatra amin'ny foto-kevitra zay ijoroantsika ny amin'ny fiverenana amin'ny vahoaka, satria tsy misy afa-tsy ny vahoaka irery ihany ny tompony fahefana. Tsy an'olom-bity i Madagasikara, tsy an'olo-tokana i Madagasikara, fa an'ny malagasy i Madagasikara. Ho an'ny taranaka ka dia misokatra ho anao ny mouvement gasikara izay misaraka ho ny fasika, fa izay mitambatra kosa vato. Ary aveko amintsika fa tsy vitako izao samrery, fa mino fa vitako izao sinao. Fantaka tsara ny tranganisy tao amin'ny boriboritany fahatelo izay isorako amin'ireo mponina ao amin'ny boriboritany fahatelo lasany tsoro ka nanapa-kevitra nametraka ny gasikara fensoa zay any candidat tsy miankana na azo toerana ho solombavam-bahoaka nandritra ny roapolo taona mahery teto amin'ny renivohitsy Madagasikara dia eto Antananarivo. Fasahina goavana izany, ka izany no etsokatsika atao anatin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ity, andao asitsika anjay fanapaha-kevitra gasikara kely manerana an'ireo komina rehetra mba hiverina ho an'ny vahoaka ny fahefana. Amin'izao fotoana izao dia maro ireo namana efa resy lahatra, efa ela ka tsy niandry akory ny fanambarana, fa efa voninasady irotsaka amin'ny komina samihafa. Misy moa ireo eto amin'ny komina manodidina n'Antananarivo efa ananatsika candidat ohatra ny komina Akatikely-Lafy, ny komina Ampita-Tafiky, ny komina Ampy-Tsimahafotsy. Efa misy ihany koa ireo any amin'ny fatra toy ny any Toliara sy Mahajanga na isany kevitra an'ity firenetsika ity. Maro ireo asa miandry antsika dia antsika. Misy ihany koa ny lahara-tarby izay ho aparitaka eny amin'ny tambazotra ho anao izay resy lahatra. Koa alao hery ary tompo-kilasy sy tompo-vavy araka ny fomba fiteny ifanetany sarofy fa leranao izao, lerako izao, lera satria mandeha ny larao. Makasiraka tompokala makatelina tompo-vavy izay fomba fanaovana politika tsy niovatra amin'izay teto Madagasikara, ka tsy gasikara no isorateny anavitra ny Madagasikara, fa raha resy lahatra ny vahoaka dia ny vahoaka no anafoana an'izay adina politika eo amin'ny ery anankiroa izay. Efa nanomboka ny boriboritany fahatelo, androany miantso ny boriboritany hafa, miantso ny komina hafa, ary miantso ny malagasy rehetra mihitsy, fa ny boriboritany fahatelo aloha hatreto no nasa nametraka an'izay. Faharoa, ahoana ianao no tsy nivoaka teny amin'ny antenimieram-pirenena? Ny voalohany aloha dia mazava tsara fa i gasikara fensoa raha lany solombavam-bahoaka dia noho izy tsy miantso raha nisafidy ho aloitra ny boriboritany
dia ny candidat zay atolotsy ny mpamiditra olarany voalohany safidy ny fanjakana boky fatelo dia lansombaboaka ny candidat zay natolotsy ny fanjakana fa nahoana ny gasikara no premier position ka lany tao ambonibotsafeny satria le gasikara sy miakina no ny safidy ny vahoaka ka rehefa tonga tena amin'ny antemeram-pirenena ny tenako dia ny safidy ny ijoro ho tsy miankina ho feoan'ny vahoaka fantatrareo tsara fa ny antso an'ireo tsy miankina mba hitambatra anambatra hery mba ho hery vaovao amin'ny antemeram-pirenena manahiky ny fanaovana politika misy zavatra tsy voatery miankina aminao nandesy lahatra nataon'ny gasikara androany hitatsika ny zava-nisy fa dia ny safidy hiaraka amin'ny fitondràna tsy omentsika etsiny izy satria ny fanaovana politika dia safidy izany gasikara dia mijanona ho non inscrit tsy hiditra anatina candidat tsy hiditra anatina député tsy miankana manohana ny fanjakana tsy niditra ao anatiny atao hoe député manohy ny fanjakana satria manaovana zany izao dia misafidy ny hitondra ny teny vahoaka hiatrika ny tsy ara-dalàna ao anatin'ny lapan'ny antemeram-pirenena ny safidy ny tsy hivoaka satria amiko dia hiady hatramin'ny farany ary hitanareo fa niady hatramin'ny farany a tika izany fa raha mitenynareo hoe mpanohitra ve fantatrareo fa nanatana mpanohitra ny pomba ve nanangatanana ny pomba fa higasikara fenso dia nametraka fanontaniana hoe ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna izao nahoana no aroso ity zavatra ity fa tsy vavatsy ny andininy fa 3 fa 4 fa 5 fa 7 mahakasika an'ity PGE ity voamroso itsika ary mbola nametraka ny amin'ny tokony hamaliny prime ministre ny tsy fampitsangana ny gouvernement izay le nouvelle pratique hoentin'ny gasikara za dia mahasamiatrika filoham-pirenena za dia mahasamiatrika prime ministre satria asana solombavam-bahoaka izany tsy manay baiko politika amin'izaniza afatsy ny vahoaka dia nisafidiko hiatrika an'ilay prime ministre ao amin'ny lapa fa tsy mivoaka izay ny safidy politika tsy manometsiny a ho an'ireo mivoaka ary tsy mbola nanometsiny satria izay ny fanaovana politika samy manana ny stratégiany io tsy manometsiny an'ireo mijanona samy manana ny stratégiany io fa ny stratégie gasikara dia miatrika ny prime ministre satria ny adihevitra dia ny PGE zay natolotra ny prime ministre fa tsy mba prime ministre azy hitatsika angambany izany position zany ary ararotoka azavaina amitsika fa be dia be no mameno fendo androany hoe tonga eny amin'ny antemera na eny mampomba na eny mampanoa fa tsisy azany ely afony zany eto re olona satria zay no nampianary fomba fa politika zay no mila vola gasy dia ndotsika hiaraka anovana Madagasikara raha tsy anao atsika iza ny anao iandria ve tsika rehefa tsy antiky tsika dia ola lovony bao politika ka gasikara vensoa dia mijoro feo amin'ny vahoaka ary be dia be hoe maromaro moa fanontanianao hoe fanjakana ihany ao ambadika anao fa fantatrareo midilina politika eto Madagasikara gasikara raha nareo fa fanjakana ao ambadika dia anaika ny fanjakana tsy araka amin'ny hiromaro gasikara fa tsy natao amreto indépendance manohana ny fanjakana fa nahoany gasikara mbola mijoro amin'ny foto-keviny eo ampovoany non inscrit misy tombontsy overiny zany anatina commission tsy bro-permanent zany misy vola izay mifanelanelana be nge ny bro-permanent sy ny chefna commission fa maninona misafidy ho solombavam-bahoaka tsotro Madagasikara i gasikara androany satria izay le pratika politika tsy hitady vola no andehanaki tsy anakarena andro fanaovana politika zay ary raha misy mijoro mpanohatra ny gasikara androany ny fanazay fomba fanaovana politika zay farany dia anisan'ny fantanina zay apetraka ato moa hoe ao ambadika anao ve zany ny fanjakana raha ohatra ka manana profo niza averika any telefony na sary na fifanarana
isaoratsika ny vita ery ore tena isaoratsika iza fala izy teza na vitany an-daniny na vitany ankilany fa mitandrosika loatra mba inona fa misy hevitra fahatelo aty fa nahoana ny fifidianana roapolo taona ny makaty no miana tapavitra kivy mpanao politika ny Gasikara dia mampafantatra azo ny matoky ny mpanao politika a Gasikara dia ankan'izany zay fanaovana politika zay waparitany manerana andro faritra rehetra farany dia ny amin'ny commune Antananarivo vohitra amizao fotoana zao efa amreo arrondissement enina ny Antananarivo efa misy bely zany ary amreo ekipa zay tazatsika reto dia efa misy andreo zany hoe fandraisendatrany atao dia mirositsika ao anatin'izay nouvelle pratika politika izay mba ahafahatsika manova Madagasikara. Raha misy ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ovy amin'andro rehetra zay nataonay amin'ny commune rehetrarehetra ihany koa i Antananarivo renivohitra ka mitovy foto-kevitra fa mila mirosirosika androany. Andiambe diso fantanina voalohany tsy mety lama misy direct Andiambe diso fantanina voalohany raha mieny fanazavanao io atany very no resahanao fa miresaka ka ny fantaniko voalohany dia hoe mieritreritra ngay ianao fa hitondra ny firenena satria ny sampaneran'ny Madagasikara ho izy ianao ny MG c'est-à-dire faharoa ny tantara dia mametraka fa zay fa zay mandresy ianao fa député dia mbola anatsaka be tanàna indray tsy ampy anao ve ny maha-député anao ka naotanàna Antananarivo farany tantara mametraka fion tave no atia tokony nataony andro tantara zao voalohany zokobe rahabelalao sy fanambarana ilatsaka be tanatoko maraty mihitsy nizay a diso ianao a fa majalasiova le izy a fa ny fitsanganany nena hoe Gasikara feno soa diany voalohany nanova fanaovana politika eto Madagasikara mba tsosana itsony mety fojerena amizay ny vahoaka gasy tsy izao ary nambarana teo mavitana lavitra Madagasikara fa raha ioka amin'ny dia vitatsika miaraka ary ny fanabe mifie fony republika andry adjoint hoe ny efa vita andreo ery anakiroa fa mitanjona hoe mba enoy fa misy majorité eto misy olona tsy miteny eto dia ireny no foazina mba horara ikambanana amin'izay Madagasikara fa tsy horara an'olombitsy ka tsy manana eritreritsakory an'izay ambaranao zay sy be kapitanao fantanina mitaraministre ny EBC fampitony le resaka benatambara teo fa ray anjara ny fifidianana be tanàna ohatrany ahoana zany ny fomba narenana ny hoan'ny tanàna Antananarivo ohatrany ahoana ny fomba narenana ny tanàna satria kaikaiky avoaka Antananarivo resaka fitantanana ny tanàna hoe dia sabi tsy fantatra hoe aiza resaka
mbola misy mifanagana ny gouvernement sy ny hoana fahinanao mahasombakobokanao gasikazay tsara loatra Antananarivo am'izao fotoana izao misaka fividiananareo ina niverinao fa anarena ny tanàna Antananarivo Marola atreto aloha dia sombavomboaka le miresaka aminareo sombavoaka le manao fanambarana tsy kandida tanàna atreto aloha dia dikan'izay zany na kandida be ny tanàna na izay veretritsy ny tanàna tanàna angambany afaka maly zay fa amin'ny tanàna Antananarivo arrondissement iantsona atsika rehetra mitovy hevitra sy volavonona dia anamatra ny heritsika eto Antananarivo renivohitra ary tena miantso atsika tanàna rehetrarehetra zay kasy mandraraha ihany koa afaka ifanohana amin'ny fanana sy ny fanamparahiana zay mifanao zay isoka mety équilibre satria ho an'ny tao amin'ny fifanasomavona tany fahatelo dia ambarako aminareo fahatena autorisation amin'ny braidia ary fanohanana andreo mpandrara malagakora izay eritrero to isan'izany zay hitanareo any amin'ny akavanako rehetrarehetra reny dia anisan'ireo mpandrara isan'andro ary fantatra ny volana ampiasaina tamin'ny fividianana fa direo hitatsika ary vonona mijoro zao fandrany misy varotra fiara amreo misy mpanao call center amreo misy mpanao espace amreo misy mpanao imo reo de maratra de ny tsy fanana zay napetraka arrivé fa dia ny mpitaka miasa akabeny tsy fifarahana izay-pirenena koa ka hoe miantso ny filoham-pirenena sy ny prime ministre mba hiroso amin'ny fanenjenan'izany satria lasa kilalamonjaza firenena ary fantatritsika tsara fa mato mitantana amin'ny firenena mila miomana zay hoe gouverner sy prévoir fantaniko dia hoe tsy misy olona ve izao fitondrano zao sa tsy manan'olona ve izao fitondrano zao droit ny vahoaka malagasy sy ny mahafantatra hoe inona no tsy mahamaika ny ananganana ny gouvernemanta fa ho ana manokana dia zava-dehibe ny tokony ananganana ny gouvernemanta ahafana miroso satria na ny décret sy ny gouvernemanta izay nanokana izany iny fa marobe ireo malagasy izay afaka andray toerana zany ministre izany fa maninona tsy mitsangana androany fanontaniana no mapetrako tsy manan'olona ve izao fitondrano zao sa inona ny antony mahatonga mety misy adina politika ave ao misy fifanarahana ave ao na misy hevitra tsy iraisana ave ao satria afatsangana hatramin'ny gouvernemanta dentisany fa ohatsy famatorana amin'ny fitantanana ny Fantanina farany monsieur le député. Nanaitra le dinao hoe lasa manapahavalo ianao misy mety efa zo karazana fandrahonana ve ohatrohatriny ahoana mienjay manao antso ianao ny amin'ny resaka fananganana ny gouvernemanta raha to ka iantso anao zao fitondrano zao vonona anjara ao anatin'ilay gouvernemanta gasikara fensoa dia tsy vonona anjara anatin'izany gouvernemanta izany mazava faharoa ny fananganana ny gouvernemanta dia dita mpitondro zany ahafana mampandeha ny raharam-pirenena satria mijaly loatra ny malagasy manam-pahavalo fandrahona ambarako amitsika fa misy koa ny fandrahonana fa mijoro mampijoro anazy dia misy ekipa reo miaraka amiko misy anareo mpanotrandreo zay isorako ireo fikamana politika maro fa misy an'ireo malagasy izay mifidy ako ambolobo tany fahatelo sy ireo malagasy rehetra zay mampahery
any amin'ny fatarehetra mijoro amin'ny famarina ny gasikara tsy nanao ratsy gasikara tsy manana dossier gasikara tsy matahatra ininona zany gasikara fa ny mpanao politika dia tsy maintsy misy an'izany amin'ny endrika maro samihafa na ansotarby zany na fanesana amin'ny olona iran zany fa ozy hoe raha mijoro miaraka amiko isika vahoaka dia vitatsika ny manovany Madagasikara. Lova iseo be dia be ny analyse ny nampamakafakana an'izany vao mbola tsy tonga akory ty le fanambarana androany ty hoe raha vao mandray anjara amin'ny fifidianam-be Gasikara dia fantampatatra ny olo ambadika misy anarana votoana moany tsy manina angamba tonketo hoe mpandraraha mambra vatomanga azy hoe ao ambadiky Gasikara ina no entinao milaza fa tsy ambadiky zay satria vao ny rosy zao le ianao ty ho any amin'ny fifidianam-be tarana dia vao may ozy zareo hoe manamafy an'izay eo mijerena zany hoe raha vao mirosy makany Gasikara fensoa indrindra lizy teo vao may miparitaka manerana ny Madagasikara zay le fandraisana anjara ao anatin'ity le fifidianam-be tarana ty zay marahoana mahakasika an'izay isan'ireo ao anatin'ny mpandrara indrindra ny hoe efa misy vonona ao anatin'le izy isan'ireo hoe izy ya tsy isany izy ary tsy mbola nanohana ana ary tsy izy no ambadika ana mino aho fa manaraka an'izao direct zao izy raha diso zany teniko zany dia miangavy anazy miangavy an'izany olona tonanao anaran'izany andiso an'izao teniko zao hoe tsy marina dia ambadika fa matonga androany mijoro satria tsy atokisany olona misy ora misanatra te hanovana firenena dia katsana satria mety ianao ve mieritreritra fa raha zany olona zany no ambadika dia maninona ny indépendant fa maninona no tsy ananatona loko fa zany milaza aminareo fa ny tena mivoy an'izany dia tsy mipomba ny fanjakana loatra efa tsy mipomba zany dia izany tena hivoy an'izany fa aveky ihany solom-bavambahoaka isany komiteny an'izany sy nana tamandrotra serasera mba ahafahana mandoto any Gasikara androany Gasikara androany malalaka tanteraka tsy manana kantano am'Jesosy tsy manana amin'iza ary natemperam-pirenena dia tsy manana ko anafahako mandresy lahatra androany hitanareo zavatra ataoko sy ny fijoroana ataoko dia ianao ve mieritreritra fa misy olona ombatoka dia za ihany no maneho ny hevitry ny vahoaka anaty fanikevitra eny amin'ny anteny miram-pirenena fa roa efa nabarako anareo eo na atsoko avokoa tsika rehetra zay vonona fa reo manarareo tsy haiko mety aminareo hoe zany tsy mety aminareo fa reo anisan'ny nanampy anada hoe mitazatsika eto atraiky malagasy reo tsy haiko aloha nareo tareo hoe misy mitovy amin'izany olona teneninao zany fa reo zay no ahafahako mijoro androany miresaka ny manao antso ho an'ny vahoaka tsy zaka ny mpanao politika io rivo vaovao zay mivoaka atao ambonimbony fahatelo io ezana lotona sopitehany Gasikara fensoa androany satria nampianarana atsika vahoaka malagasy fa na ianao mpombo na ianao mpanohatra tsy voatery ametrahako fanontaniana ianareo mpanao gazety ho avy ny fitondrana anolotra lalàna amin'ny antemperam-pirenena zao voarakitry lalàna io manomboka androany dia tsy mandoha vola intsony ny fampianarana any amin'ny sekolim-panjakana rehetra eto Madagasikara fanjakana androany manolotra an'izany tokony anangatanana ve Gasikara sa tsy anangatanana tombotsoa am-bahoaka ve zany sa tsy tombotsoa am-bahoaka anangatanana satria amin'ny vahoaka zany fa raha misy lalàna kosa ve na misy adevitra hitanao fa tsy ara-dalàna tsy mety dia mijoro Gasikara mandany zany aravelona fa nazarery azy hitanareo ny sany tamin'izao any nivoaka ny fanoherana Gasikara atao hoe fa mijoro Gasikara dia lotona avao le Gasikara hoe io ihany no ny fijoroana ny asa tao aleo ny asa ataoko no hiteny eo amin'ny toerana fa tsy zany no hiteny aminareo asamosarany tantaretra izy orona io afaka averina raha hoe ianao niteny an'izao tamin'izao ianao niteny an'izany tamin'izao ary nisy nataoko zany fo ny mpanao gazety dia azosika verifeny zany androany fa ny mpanohitra ve
afaka mitehaka ny ataon'ny fanjakana ny tonga fanjakana ave afaka misera ny ataon'ny fanjakana zay tsy afaka ataonjareo reo anakiroa gauche droite tenenareo fa gasikara androany rehefa misy tombotsoam-bahoaka mitehaka gasikara fa rehefa tsy mety dia tsy mety amin'ny gasikara dia mitsangana ny fampielezan-kevitro fandaharana fahavalo ny volana aprily tao amin'ny ATV Madagasikara dia efa miteny gasikara fenosoa fa tsy isan'ireo solombavambahoaka ivoaka ny efitrano rehefa misy tsy mety fa hiatrika aliady hatrano farany azonareo verifiny zany fandaharana zany miteny an'izany ve zany satria tsy miteny an'izany verifio zany fandaharana zany dia androany tanterako zany midiky zany tsy mbola nivadika tamin'ny vahoaka mihitsy hatramin'ny androany fa zay nyteneko dia io tanterako io izay no anentanako atsika rehetra ataontsika hijoro ho an'ny Madagasikara. Finoana journaliste Fréquence Plus hiverina kely amin'ilay mouvement gasikara efa nilaza ianareo hitsangana amin'ny boriboritany enina ny ao amin'ny 3e arrondissement zao efa hita fa manohana anao raha misy ve fanohanandreo boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra reo ka mangataka anao hilatsaka ho candidat be tanàna na Antananarivo renivohitra mety hilatsaka ve anao azo heverina ve ny ilatsanao mety ho eny koa mivana sa hoe tonga dia tsy avy hatrany fa hijanona ho solombavambahoaka. Fantatro tsara ngamba ya fa ny tanàna n'Antananarivo zany dia tsy mitovy sy takeo amin'ny commune rehetrarehetra tsy vita ny fanontaniana eny satsia androany zany resaka kasina zany fa atsangana ny mouvement gasikara manerana ny boriboritany enina ary efa mandeha izy am'izao etsonatsika rehetrarehetra ny fanaovana politika dia adevitra sy fifandresen-dahatra dia miantso zay raha misy efa mieritreritra no candidat raha misy mitovy fomba fijery zany dia andaotsika anambatra hery ny azonay ambarano dia ny mouvement gasikara dia andray anjara amin'ny fifidianana manera gasikara mbavambahoaka no miatrika anareo fa tsy mbola antena hoe gasikara candidat ary tsy miteny hoe gasikara entanana mifampitoy an'izay amin'ny forono zay angamba ny fampitania tsy vovoa efa maromaro ireo atoko politika na fikambanana na société civile ohatry ny nanangana tsy ohatry nanafa nanangana mouvement na zavatra hafa mitovy endrika tahaka sotatera mandeha nefa amin'ny fotoana tsy mandeha ny volana mandeha ny andro matombonika eny an-dalana inona zany zany mouvement gasikara hoe amaritra ity mouvement gasikara ity sady anao tena namafy hoe manerana ny nosy dia asina antsaraholo mba hasoveran'zavona raha mametoko fitaka ho an'ny vahoaka fotsiny ary lasa so dia lasa véditisme foana fotsiny le izy satria efa malaza moa zany anaty tangazotra sosialy any ary raha tsika malaza hoe zapatikara dia véditisme zay fa any izy mandeha Gasikara